Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eto amin'ity toerana misy ity no antsoina hoe Masjid Quba na ny moské Quba. Ity no moské voalohany namboarina tamin'ny tantaran'ny finoana Islam. Rehefa mpaminany sallallahu alaihi wasallama niala ny Makka nandeha nifindra-monina taty Madina, dia nandalo tamin'ity toerana antsoina hoe Quba, eo amin'ny 10 kilometatra tsy idirana ny Madina. Rehefa nahita mpino Islam teto izy dia nametraka vato fototra ny moské Quba, ary izany nahatonga n'ity moské ity no voalohany tamin'ny tantaran'ny finoana Islam. Ary teto ihany koa izy mipetraka 3 andro na 4 andro araka ny filazan'ireo mpahay tantara, sady niandry ny Ali ibn Abi Talib izay miala any Makka hamonjy azy eto, dia izy ireo miaraka amin'ny Abu Bakr no hiaraka hiditra any Madina tamin'izany fifindra-monina izany. Ity moské ity dia manana tantara. Amin'ny maha voalohany nanamboarana azy tato amin'ny finoana Islam, dia mbola misy fahasoavana lehibe ihany koa azontsika raha ohatra ka manatanteraka salat 2 rakan fotsiny ato amin'ity moské ity. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadis maripotra manao hoe: man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa salla salatan, izay olona tena ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama nidio tany an-tranony, nanao ghusl, na nanao odo tsara, feno, mahafinaritra, dia nametraka finiavana izy tonga teto amin'ny Masjid Quba ka nanao solat teto, na solat 2 rakan zany, na solat 4 rakan zany, izay solat nataony teto, dia izany olona zany ahazo valisoany umra complet eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Karipin Islam zay nahazo anjara namangy ny tanànan'ny Madina, dia tokony handeha hamangy an'ity tanàna na ity moské Quba ity, satria izy no moské voalohany tamin'ny tantaran'ny Islam, ary mbola azahoana fahasoavany umra raha nanao odo anao dia nanao solat teto raha niala tany an-tranonao. Izany dia fahasoavana tsy misy toy izany eo anatrehan'ny finoana Islam. Karipin Islam apartao betsaka ity any amin'ny hafa, azahoan'izy ireo fahalalana, azahoan'izy ireo fampatsahivana, ka azahoana tombotsoa amin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.